Nampidirina tao zany ilay fanamariana nataon'ny MLE tamin'ny fotoanandro tao anatin'ny indépendant dia document de base nengana ihany koa ilay fankakevitry ny PNUD na ny sehatry ny firenena kambana zany tamin'ny taona 2024 zay rehetra izay no mandrafitra n'ilay lalàna vaovao zany izay mitanjona dia hoe mba hamatianina kokoa an'ilay asa fanaova-gazety saingy miantoka ny fahalalàny asa fanaova-gazety fahalalantsika mpanao gazety ho afaka hanao ny asantsika ampitokony eto amin'ny firenena tsy misy lalàna ratsy zany mihitsy mbola tsy ary nahita hoe io misy lalàna ratsy fa ny olana ao antsika dia le fampiarana n'le lalàna fotsiny natao aniza ny lalàna zay zany le izy hoe manana fahasahiana tokoa ve tsika apiatra n'le lalàna rehefa io ary le lalàna zay zavatra zay zany no mila fampitaizana ngeza zany zay ao anatin'le fanaovana le lalàna hoe rehefa iza dia hiaran'le lalàna dia rehefa iza dia tsy hiarany mila fampitoviana tsara zany letany tsirairay ao anatin'io. Mahatsara n'ity lalàna ty zany fahitako azy dia ny hoe misy zavatra banga teo ny fianoana misy zavatra ny fianoana zany ohatran'izay hoe fafana mandrakotra Madagasikara ny presse en ligne fa ny zavatra anankiray tsy nydinihana mihitsy tsy tafita dia ny momba antsika mpanao gazety hoe fa maninona isika mpanao gazety no tsy napetraka tsara zany ao anatin'io ohatrany hoe tonga dia frenena mihitsy ianao zany amin'ny fanaovanao le asanao nge zany hoe tandre mazava fa 3 millions d'ariary mo pakarindrareo no lamandy mba ialana amin'izay tady anao tetraingily voalohany ny lamandy dia anao deriva zay raha ohatra ka mpanao gazety tena manao ny asany amin'ny fomba matianina manajany ty kasety déontolozia ary malala voalazany lalàna iny dia tsy hisy fandikadalana amin'ny asany misy raha ohatra ka tena zay no misy ezina zany dia nampidirina tao ilay andininy izay ny sorony mpanatanteraka tamin'ny fotoanandrony sy ny teo anivony antenimera rotonta tamin'izany nefa ny divantsika tamin'ny fotoanandrony tao anatin'le atao hoe famolavolana ny arahana tamin'ny sehatry ny firenena mikambana dia naverina zany reny disposition reny mba hoe iantoantsika ny fahalalahany nitondrana fanatsarana mazava ho azy nitondrana ataontsika hoe mise à jour zany mifanaraka amin'ny fivoarany toetrandro dia nitondrana indrindrandrindra ihany koa ny fanamariana azo tany amin'ny fankakevitra manerana ny fanontany rehetra natao tamin'ireo mpanao gazety natsorana sy nafarana avy any amin'ny faritra rehetra zany